Vatsim-pana entin'i Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Aoka iombavaka sy atoko. Ry Andriamanitra raisanaka fanaymasina midera sy mankalaza mamevonahitra anao zahay. Fa noho ny fitiavanao sy ny famindramponao dia vedina hatrampamijena ka tratra izao maraim-baovao izao. Talao sy mangavy ny famindrampo sy miaraka avy aminao zahay. Eny ny fanadiovanao amin'ny aranao sarobidy Jesosy mbo afaka amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarinana rehetra satria sy tanteraka eo natrehanao zahay. Mangataka ny ranao sarobidy anadio ary ilay fananao masina mba hitaritarana anay mandritra ity fotoana ity sy amin'ny androm-peny rehetra. Mba hovoninahitra aho Jesosy ny momba anay na ny eritreritra, ny fisaina, ny anatin'ny fo, na ny atao, na ny fihetsika, na ny faniriana rehetra. Eny Jesosy ny fikasana ao anatinay. Ankehitriny dia mangataka izany fananao masina izany ihany koa mba hitaritarana anay, hanazava ny teny ary mba hovoninahitra aho izao fotoana izao. Sotranao Jesosy satria Andriamanitra velona sy miasa tokoa ianao. Tianay amin'ny fitiavana mandrakizay ary dia izany mahatonga anay mandrakariva te hitoetra eo ambany elatry ny fahasoavanao. Anao ny deriny azy, anao mivoninahitra ary tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, fa aminay kosa ny fahasoavanao sy ny fitahiana avy aminao. Misaotra Jesosy manalo. Alleluia. Amen. Mbola ampitombona amintsika mandrakariva ny ravana ny fahasoavana ampampiandanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Tompo ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny tompo tokoa dia mampatsiahy antsika amin'ity andro ity fa izy dia ilay Andriamanitra tompon'ny tantara. Andriamanitra izay miahy ny fiainantsika tokoa ary manalalana izay velona antsika. Izany indrindra no mahatonga antsika mahatsiaro isan'andro fa Andriamanitra velona sy miasa izy ka andeha isika atsiaro izany amin'ity andro ity. Andeha ho jerentsika ny tenin'Andriamanitra araka izay voarakitra ao amin'ny bokin'ny Isaia-paminany. Isaia 8:20 (220). Isaia 8:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny fahitanany amin'izany rehetra any raha aminareo dia tahaka ny teny amin'ny taratasy voaisy tombo-kase izay tolotra olona mahavaky teny ka atao hoe masina ianao ka vakio ity fa hoy izy tsy azo vakiana fa efa voaisy tombo-kase izy. Amen. Ny tompo dia mampatsiahy antsika tokoa ry havana fa tsy tokony hisalasala isika ny amin'izay teny zarain'Andriamanitra amintsika. Ny zavatra misy dia mila mandre ny hafatr'Andriamanitra mandrakariva isika. Ny tenin'Andriamanitra izay mpiteny amintsika. Ny fo sy ny sainan'ny tsirairay dia mandray sy manao zavatra samihafa mifanaraka amin'izay mahatokana tsy roa amantany azy amin'ny fianoana ny tenin'Andriamanitra sy ny fampitandremana izay entiny. Tsy mitovy araka izany izay mety ho fandraisantsika ny tenin'Andriamanitra. Izay indrindra no mahatokana amantany antsika tsy mitovy amin'iza ety an-tany fa manana izay naharian'Andriamanitra azy tsirairay avy isika. Koa aoka isika tsy ho tataitra na hijery sy fantoka amin'izay tabataba ataon'ny fahavalo. Azo atao mantsy ny mamaritra hoe inona ny vanim-potoana misy anao amin'izao fotoana izao. Tsy azonao atao ny mamaritra hoe andro manokana amin'ny vanim-potoana fa ny zava-dehibe dia izao maro no tsy nanana fahafahana nandre ny fampitandremana izay nomen'ny tompo azy. Nefa ny tompo dia efa niteny hatry ny elabe. Ary ankehitriny dia manomboka mihaino ny olona sy manongila ny sofina satria fantany
fa ifantombotra ny farany. Ny hafatra omen'ny tompo dia zarainy amin'ny ampahany kely sy bitika. Misy dikany zany amin'ny karazan'olona sasany, ary ho an'ny hafa kosa dia mety ho latsa-danja kokoa no ny hafatra ny tenin'Andriamanitra izay ireny. Ny fisainan'ny tsirairay mantsy dia misy dingana samy hafa amin'ny fahatakarany, araka izay nanamboaran'Andriamanitra azy, araka izay namolavolan'Andriamanitra azy, sy araka izay forosoana ara-panahy ananany sy ny toe-po ary ny toe-tsaina izay itoerany. Mety ho sarotra ho an'ny hafa ny zavatra mety ho mora ho ren'ny sasany. Amin'ny farany nefa dia izay rehetra an'i Jesosy dia ho iray am-po ary iray amin'ny fahatakarana. Izay maha-Andriamanitra tompony tantara azy. Saingy amin'izao fotoana izao ry havana dia ny zanak'Andriamanitra tsirairay dia midingana samy hafa amin'ny dia izay zorantsika. Ny tenan'ny tompo ety an-tany dia ny fiangonana zany amin'ny toe-javatra azy ao anatin'ny vanim-potoana iray dia amin'izao vanim-potoana iantsika izao dia samy manana ny fomba fijeriny ny zavatra izay lazaina azy. Samy manana ny ambaratonga-pahalalana samy hafa isika rehetra, samy manana ny avon'ny fahalalana ary koa samy manana ny avon'ny fahendrena. Rentsika ny hiraka milaza fa antombotra ny fotoana. Ora iray fiomanana izao. Marina zany ho an'ny zanak'Andriamanitra sasany izay mahita ny tenany miroboka ao anatiny ary mandeha ao anatin'ny afo ny fandiovana. Ny hafa kosa nefa efa nivoaka. Mbola vao manomboka mirehitra ny sasany ny fiafaran'ny vokatra ho an'ny zanak'Andriamanitra dia ho toy izany ihany koa. Ny eritreritran'Andriamanitra nefa sy ny faniriany dia ny hanaisotra ny fiebebon'ny olombelona rehetra. Tsy isa fa tsy ny sitrapony no hajaina sy toavina. Na dia tsy miova aza ny vanim-potoana, ny zanaka izay ao anatiny zany zava-boarin'Andriamanitra tsirairay zany dia mipetraka amin'ny toerana hafa ao anatin'io vanim-potoana io. Satria ny vanim-potoana dia manana tanjona sy dikany hafa na samy hafa ho an'ny tsirairay. Mbola tsy tonga tena iray ny fonony tenan'i Kristy. Ary araka izay voalaza teo dia ho avy ny fotoana iraisan'ny fontsika amin'ny fanahin'Andriamanitra, amin'ny herin'ny fanahin'Andriamanitra. Ny tenan'i Kristy dia hitsangana ho iray, olona iray, manana tanjona tokana eo alohan'izany rehetra izany dia ny antony sy ny tanjon'Andriamanitra. Iray ny fo, iray ny eritreritra, iray ny vatana. Mahereza amin'izay fotoana men'Andriamanitra anao. Efa mamadika ny pejy Jesosy dia samy hamaky ny teny mitovy avokoa isika amin'izay fotoana izay. Ny tenan'i Kristy dia ho tonga miaraka daholo amin'ny pejy anankiray. Ary na dia samy hafa aza ny andraikitra dia ho iray ny fo. Matahotra izay andro izay ny fahavalo. Ary miady tsy hahatongavan'izany amin'ny fomba rehetra. Anefa Jesosy ilay tompony tantara dia manana ny fahafantarana mazava fa ny fandresena dia efa azo, efa am-pelantanany. Izany ravana aza miandry. Ary hoy Jesosy hoe aza miandry anaka, aza donoina na oviana ny fahafahana mikaroka sy mikatsaka ny fahamarinako. Araka izay voambara
tsy misy na inona tirena amin'ny tany ity amin'izay manjo antsika. Zay no ka tsaronao. Tsy misy na inona hanerena anao zanak'Andriamanitra amin'ny tany ity. Aoko zany latsaka tsara anatin'ny fotsika. Ary ty vanim-potoana zay antsika ity, izay mielona ihany, dia tsy afaka ny anaisotra na inona amin'izay noman'i Jesosy ho antsika amin'ny fitsaharana mandrakizay. Hoy Jesosy, tiako ianareo ry zanako, mahereza mahantanja, aza mieritreritra fa ny tompony eo, ho aza ny voninahitra ho antsika ny fiadanany. Amen. Aoka iombavaka isika. Jesosy io anao tokoa ny tompon'ny tantara. Ianao ilay Andriamanitra izay nahary izao rehetra izao sy antony nahariany izao rehetra izao tamin'ny anaran'ny ilay raitsitoa. Izany rehetra izany dia mampianaritra iray atsiaro fa na dia samy manana ny fandraisanay, ny teninao azy zahay, dia tena iray, vatana iray. Raha mbola sy tonga zany fotoana hahatonga anay ho fo iray sy eritreritra iray ary vatana iray, tena iray, dia ho avy zany atsoatsy. Izay tompony ireny fatratra. Mova tsy ireny mita be ireny izay miara-mietsika, miara-mifindra, miara-mihira, miara-manatanteraka tahaka ny vatana iray, tahaka ny tena iray. Izay tompony atsapanay fa miasa tokoa ianao anatinay, manova tsikelikely ny fomba fijerinay sy ny sitraky ny fonay, hifanaraka amin'ny fomba fijerinao sy izay sitraky ny fonao. Ianao ilay tompony tantara, ianao ilay tompony izao rehetra izao. Ankehitriny raha Jesosy dia apetraka am-pelantanao ty andro ty, mba seho ny voninahitrao sy ny herinao, hatanteraka izay efa fikasanao amin'ny tsirairay avy sy miaraka indrindra. Fa tsy nataonao zahay hanana ny fikasanay sy ny eritreritray manokana fotsiny ihany, fa nataonao zahay ho fo iray, eritreritra iray, vatana iray, miara-misaina, miara-mandinika, miara-manatanteraka, satria ianao tompony fikasana sy tompony fanatanterahana. Izany rehetra dia mankasitraka ireo mporam-panahy zahay, ry tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, ho aminay kosa ny fiadananao. Jesosy Kristy tompontsika ilay mpiandrondro lehibe mitondra andrano fanikena mandrakizay, izy any hamasina anareo samy tanteraka, ka aoka ho saina iray sy vava iray ihany no entinareo mideran'Andriamanitra rentsika ao amin'ny firaisan'ny fanahy masina. Ho azo ny voninahitra ho antsika ny fiadanany. Aleluia. Mankasitraka Jesosy. Amen.